Ny vaolana izay hitako azoko ambara amin'ny fireneny ity dia vaolana roa zay tsy lehibe akory ary fa vaolana mba tsapako sy antenaiko fa afaka itodian'ny fireneny ity amin'izay itombony amin'ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra zay dia vaolana anankiroa no hitako. Voalohany dia ny fitodian'ity fireneny ity na ny olona rehetra amin'Andriamanitra satria tsy misy afaka manorina firenena ary tsy misy afaka mandrava firenena afa-tsy Andriamanitra ihany ka sanatria noho ny ireo zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra be dia be vitan'ny tsika malagasy no mety mahatonga atsika matratran'izao olana maro samihafa zao ka aleo miantso mihitsy ny vahoaka malagasy hitodika amin'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra zay hitany fa mety hitodiana amin'Andriamanitra aleo mitodika amin'ilay nahary ny tany sy ny lanitra zay aloha ny voalohany. Faharoa dia olombelona samy nataon'Andriamanitra lasa veriasy ny Madagasikara nefa tsika miary mahita fa hoe masina ny tanindrazantsika veriasy na Madagasikara satria zafaty hadinontsika lay teny hoe aleoko veritsikalakalam-bola toy izay veritsikalakalam-pihavanana lasa voavidy vola na ny mpitondra fanjakana na ny mpanatanteraka na ny mpanao lalàna lasa voavidina vola inona moa no ho vita amin'izany ka raha ohatra tianarina nyity fireneny ity tsika dia tsy maintsy mipetraka aloha ny fihavanana tsy atakalo vola fa raha mbola fihavanana avadika vola na atakalo vola dia tsy afaka tsy avitra nyity firenentsika ity satria ny fihavanana dia zava-dehibe iorenany fototry iorenany mamalagasy ny malagasy ka veriasy na Madagasikara tokony hiverina atsika hanome hasina ny tanindrazantsika amin'ny alalan'ny fihavanana. Sarotra anie ny amin'izao fotoana zao nataontsika hoe vola kely fotsiny amin'izao dia fa mahafaty manam-bola ianao maty tsy manam-bola ianao maty satria misy manafika ianao raha manana tsy manana ianao matina na maty mosary na matina retina tsy very le mahamalagasy hoe trano antsy misy avaratra zay tsy mahalena ialofana tsy misy zany zay tanana avia sy havanana zay didina marary tsy misy zany ny fifanampiana mahamalagasy tsy misy tsony izy ary no antanetsika anampyantsika olona vahiny avy any ivelany ve tsika malagasy sa malagasy ary tsy afaka mifanampy dia vahiny avy any ivelany nomenao tsindra tsy manampy anao zay mahatonga atsika tsy mandrosona tsy mivoatra satria tsika malagasy mihitsy mila miverina amin'ny mahamalagasy atsika raha tsy tafaverina mahamalagasy atsika tsika amin'ny fotom-pisainana malagasy amin'ny fomba mahamalagasy fiainana mahamalagasy sarotra ny mitondra nyity firenentsika ty raha tsy miverina amin'ny fotom-pisainana amin'ny mahamalagasy atsika. Betsaka tokoa moa le amaritana ny olona ny atao hoe fihavanana ary be dia be le miresaka an'izy io amin'izao fotoana izao ny fihavanana tsy olombelona aloha nitondra ny fihavanana izany Andriamanitra no nitondra an'izany fihavanana zany raha tia fantatra ny fihavanana zany dia tsy maintsy miverina atsika aloha amin'Andriamanitra aloha araka le resako teo aloha satria le fihavanana zany zavatra any anaty ao fiainana ao anaty fomba ao anaty ka tsy misy mahatafiditra ny zavatra ao anatin'ny olombelona raha tsy Andriamanitra ihany zany hoe ny fihavanana dia nateraky nylay fitiavana avy amin'Andriamanitra tsy maintsy tianao Andriamanitra tompon'le fihavanana rehefa tian'Andriamanitra ianao afaka miorina ao anatin'ny fonao ao ilay fihavanana rehefa tian'Andriamanitra ianao tia ny asa tanan'Andriamanitra tia ny zavaboarin'Andriamanitra tia zavatra nataon'Andriamanitra rehefa tianao ny zavatra nataon'Andriamanitra automatique na moramora kokoa aminao ny hanana fihavanana satria tsy sahinao ny angalatra ny zavatra ny namanao tsy sahinao ny amoniny namanao tsy sahinao ny amitaka ny namanao tsy sahinao ny varitra ny tandrazanao tsy sahinao ny vary satria zay mifototry ny fihavanana dia fitiavana avy amin'Andriamanitra fitiavanao ny namanao tahaka ny tenanao. Voalohany aloha za pasteur ny fiangonana pentécôtiste voalohany ny sarotry indrindra tamin'ny fiainako dia za ny gadra politika no ny hevitra tsy mitovy satria tamin'izany ny tenenako fa aoka aloha ny fihavanana vo afaka manao zavatra hafa isika nampigadra zay fihavanana mampigadra ary mbola miteny fihavanana indray aho ankehitriny fa za koa mino fa tsy ampigadra tsony ny fihavanana
fa raha mbola fihavanana mampigatra dikan'izany hoe tsy mitady fihavanana ntsony ty firenetsika ty fa zaho mino fa tsy ampigatra intsony zany fihavanana zany ny zavatra tsara indrindra tamin'ny fiainako dia zanaha napakabady zay vehivavy tiako indrindra sy tiay napakariko faly aho tamin'izany ary tena fifaliana iveriko fao tahaka ny mariaziko indray ary ty androany tika